Ny androandroany talata 4 présentation na projet izay nomena titre hoe Pro Académique 2019 ama 2019 anazy dia mbola isy amin'ny taona manaraka sy ny andro manaraka izany. Izy ity dia présentation na projet ana ankizy anankifito samy manana ny domaine, misy ny ao amin'ny resaka science na biotech dia misy ny ao amin'ny resaka technologie. Dia androany zany présentation andreo ankizy ireo masin'ny public sy ny orinasa izay nasaina zany. Rehefa vita zay présentation zay dia nahoana ny fanaraha-maso zay projet? Ny fanarahanay tamin'ireo ankizy ireo tany ampiandohana tamin'ny antsona lefa tamin'izy ireo zany dia hoe hatreto amin'ny présentation ny andreketanay AKU fa ny aorianan'izay nareo sy ny orinasa izay mandray anareo no manana suivi zany. Kanefa tsy amelan-zareo irery ihany nefa izahay fa misy foana ny fanaraha-maso zany amin'ny resaka communication entre zareo zany. Ny fanatanterana anazy namola volanan'izy ity dia nanomboka janvier fa misy nefa amin'ireo ankizy efa nanana ny projet ny licence tamin'ny taona lasa sy ny taona lasa tao alohan'izay fa amin'ity zany famoahana anazy sy ny hoe réalisation anazy en public zany. Izy ity no édition voalohany ho tanteranay AKU zany, tsy mbola vao karazana hoe dingana premier pahanay ao amin'ny association AKU hoe aleotsika mba amavondrina ny tanora eny amin'ny université dia ahoana ny anehoanan'izay hoe mpianatra, inona ny tena hoe vokapokarohan'ny mpianatra ary inona ny manahirana ny mpianatra mahapetraka ny tsy hanasa zany. Dia hoe aleo ary ny projet an'zareo ranty zany dia izy ity zany ny hoe voalohany eo amin'ny tantaran'ny Pro Académique zany. Misy projet anankiray zao efa mihodina fa ny tiandry zareo hoe mba hitatra lehibe kokoa zay inona moa zany zay fikarohana nataony zareo zay efa manana ohatrany hoe marché kely mihitsy zany zareo fa te hivelatra hoe ampitombo an'izay arak'izay lazaina zay hoe hivelomany zareo zany ka zareo manana safidy na izy hovidin'ny orinasa le projet na hiara-iasa na hoe tady fanohanana famatsirara-bola fotsiny zany. Famatsim-bola zany amin'ny famatsim-bola amin'ny fianarana na fikarohana na tetikasa ataon'ny tanora misy zany famatsim-bola. Raha miresaka zany famatsim-bola tsy miresaka zany tsika le famatsim-bola mahazatra hoe banque resa-pirenena na ohatra zany fa misy vondrona be dia be manerana an'izao tontolo zao. Mety olona io mety fondation io mety orinasa io fa mila atory hoe ahoana ny fomba ahitana azy, aiza ny misy azy dia inona ny paikady arahana rehefa manao azy, rehefa hanao an'ilay fangatahana zany. Ka ny ataontsika zany androany folakandro dia anome modely ako hoe reto avy ny sehatra, misy sehatra tsy miankina ireo anome anareo ohatra hoe ny fikambanana ohatra zao misy fikambanana ny banque resa-pirenena ohatra fotsiny zao mety dia manao antso ohatra zareo tetikasa fikarohana ataon'ny tanora meno ny taona ohatra hoe latsaka ny 5 taona dia atoran'ilay tanora hoe ariny misy azy dia zao ny fanaovana ny fangatahana. Ohatra zany koa ny États-Unis be dia be ny fondation zay manome famatsim-bola fa tsy fantatry le tanora le izy. Dia ny atao androany folakandro zany momba an'izay mihitsy. Dia ireo zany misy fikambanana miteny frantsay, misy miteny anglisy, misy miteny espagnol, misy koa zany fanjakana mihitsy manokatra lalana ho an'ny tanora dia fanjakana any ivelany zany. Dia misy koa zany fikambanana any ivelany. Dia le zavatra atao hoe atorantsika tanora ny fomba azahoana azy. Dia ny tanora manao ny fangatahana. Ny anjara anay zany manamora. Tsy zahay manome vola fa manamora dia manoro.